Maro ny fatiantoka nanteraka ny fahatapahan-jiro lavareno andreo orinasa sy ireo indostria teto Madagasikara noho ny famafisany délestage nanomboka tamin'ny taona lasa iny ary hatramin'izao hoy ny avy amin'ny syndicat-ny indostria eto Madagasikara tamin'ity androany ity. Nitaka fampiakarana ny vidin'ny angovo sy ny herinaratra ny avy amin'ny JIRAMA sy ny fanjakana ny taona lasa saingy tsy mifanaraka tamin'izay ny tolotra nomen'izy ireo ho an'ny mpanjifa. Maika araka izany tokony ametrahana ireo vahaolana ho an'ny herinaratra izay nolazain'ny mpitondra fanjakana. Tsy latsa-danja amin'izany ihany koa ny tokony hijerena ny fanamorana ny fahazahoan'ireo orinasa misitraka ireny fitaovana entina mamokatra angovo hazavozina ireny sy ny fanampiana ara-bola ho an'ireo orinasa mikasa ametraka izany hoy ny teo anivon'ny SIM. Zavatra azo lazaina dia ny hoe nanaiky izany aty amin'ny sehatry ny indostria aloha hoe ny fampiakarana ny vidin'ny angovo aloha, zay zavatra anankiray izay nifanarahana niaraka tamin'ny fitondram-panjakana sy ny JIRAMA kanefa ihany koa dia misy ny fanantenana hoe tsy maintsy misy koa zany ny fanatsarana ny tolotra avy any amin'ny JIRAMA zany. Ny zavatra hita nefa tamin'iny taona iny dia anisan'ny ataontsika hoe délestage zany zay anisan'ny anankiray zay nitera-pahasaherana taty anivon'ny orinasa. Ny zavatra napetraka moa dia ny hoe mba hisian'ny ataontsika hoe fanamorana kokoa nga ny fametrahana an'ireny angovo azo avozony ireny eo anivon'ny orinasa mba zany ahafahan'ny orinasa zany mba misitraka n'ilay angovo azo avozina na avy amin'ny masoandro na avy amin'ny rano izy ihany zany ny tokony hamokatra azy dia nangatahana zany ny sin'ny fanamorana sy ny fisin'ny fanamorana zany ny fahazahoana ny fitaovana hoentina mametraka an'izany rahay fanamorana ihany koa ny vola hoenti manana ary ihany koa zany aty amin'ny lalàna satria misy lalàna tsy maintsy apetraka moa mikasika an'izy ireny. Ankoatra io nanamafy ihany koa ny teo anivon'ny syndicat-ny indostria eto Madagasikara fa mila fandiniana avy amin'ny fanjakana sy ireo mpisehatra ny fangalana hetra sy ny fisian'ny tamberina raikitra avy amin'izany. Ny hetra meo-pampina alaina amin'ireo orinasa sy ny indostria izay izy fetraky ny mibatana ho an'ny mpanjifa raha tsy misy ny fandiniana izany araka ny tokony ho izy. Le izy tsotra fotsiny mivaly teny aminay rehefa hita ny alehan'ny hetra dia tsisy olana ny fandoavan-ketra fa le izy koa tsy maintsy misy ny fampitsinjovana satria raha ohatra ka mipetraka ny hetra mazava ho azy fa ny any amin'ny mpanjifa ny anterany satria tsy maintsy any foana vidin'entana zany lasa mandeha miatraika rehefa miakatra ny hetra aty amin'ny orinasa dia iny tsy maintsy famidinihana tsara zay le atao hoe taxation intelligente satria mazava ho azy fa raha ohatra ka mandohetra ny orinasa iny hetra iny rehefa avy eo tsy maintsy any vidin'entana miatraika dia rehefa avy eo ve maharaka ny fahefa-mividin'ny mpanjifa sa tsy dia rehefa kely ny fahefa-mividy mazava ho azy fa tsy mahalafo ny orinasa dia amin'izay fotoan'izay rehefa avy eo mihena indray ny hetra alohan'ny fanjakana. Io zany mila jerevana tsara zay circuit zay mba ahafahantsika mijery hoe aiza marina le taxation intelligente tokony atao. Manara-masakaiky ny fivoaran'ny tedraram-pirenena sy miandry ny fampiarana ireo vahaolana ho an'ny herinaratra eto Madagasikara izay nambaran'ny fanjakana ny syndicat ho hatrany ny fanazavana.